Zaho zany dia mila fanampiana araka fampivarana. Efa nanaraka fiofanana tamin'ny fotoana nisian'ny fiofanana rehefa nanao fiompiana tantely hatramin'ny fahazazako. Fa ankehitriny ny zavatra rehetra dia efa mila zavatra manara-penitra daholo, ka tsy tratran'ny herin-tena sy ny herim-batana fotsiny ilay zavatra manara-penitra, fa tsy maintsy misy ny fitaovana sy ny zavatra rehetra ilaina nefa ny lafo ny saran'izany, ka ny herin'ny tenako fotsiny no ampiasaiko amin'izao nefa ny tsy ampy zany. Noho izany dia mba mampita amin'ireo izay afaka manampy arak'hevitra, ara-pitaovana, hoe ny ara-bola mihitsy ary zany, fa afaka manao zavatra lehibe raha ohatra mahita tohana araka an'izany, ary indrindrandrindra eo amin'ny ara-barotra dia amin'ny tsena. Maniry anao zavatra ngeza satria na ny trano tanteliko ary dia efa nataoko ngeza be daholo, midika zany fa vonona ny anao zavatra lehibe ako, dia fisaorana no amaranana an'izany